feno raika amin'ny telopolo taona katroka androany ny midi Madagasikara tsy nanadiny ireo mpiasa navita be teo anivon'izany orinasa izany ny tompona andraikitry ny orinasa nisy ny fanomezana izay natolotry ny mpitantana ho an'ireo mpiasa. Nizara fanomezana ho an'ireo mpiasa izay nahavita be nandritry ny telopolo taona nijoroan'ny gazety Midi Madagasikara ireo tompona andraikitra sy mpitantana ny Midi Madagasikara. Feno raika amin'ny telopolo taona katroka androany ny Midi Madagasikara ka tao anatin'izany indrindra ny nizarana fahatsiarovana sy mari-pakasitrahana ho an'ireo mpiasa miisa 7,900 izay nahavita be tao anatin'izany orinasa ho an'ny fikirakirana sy famokarana vaovao izany. Ngamba ilay hoe telopolo taona lasa tsy voafitina vetivety fa zava-dehibe dia isaorana an'Andriamanitra fa mitahiny nandritran'izay telopolo taona izay ka dia mbola mitohy ankehitriny ny gazety Midi Madagasikara ary manantena amin'izao fitsingerenan'ny taona andreo fa tsara lalandava no aviny ary eo ihany izy amin'ny telopolo taona manaraka indray. Anisan'ny zavatra tokony imasoana ngamba dia tokony ho tsaroana lalandava fa ny fahafahana dia ady isan'andro fa izay no miteraka ny tena demokrasia tokony hisy eto amin'ny firenena. Tsy maintsy arovana io ary tamin'tikatra ny zavatra tamin'ity fotoan'ity dia anisan'ny zavatra tena mampaneno dia hoe ny mbola fampidirana mpanao gazety any am-ponja ka anisan'ny fangatanay ato anatin'ny Midi Madagasikara zany mba tsy hisiny izany hoe mpanao gazety alefa any am-ponja zany noho ny voambolany iray noho ny teny kely iray. Lasitra iray ihany moa no misy ny Midi Madagasikara sy ny gazetiko izay niarana azo fanomezana tamin'ireo mpitantana ny orinasa. Nampatsiahivin'ireo mpitantana ny orinasa ny mahazava-dehibe izany fahatratrarana ny telopolo taona izany indrindra fa ho an'ireo mpiasa izay niara lehibe tamin'ny orinasa na dia nisy aza ireo lesoka samihafa dia tokony hisy hatrany ny ezaka ho an'ny fampandrosoana ny orinasa.